Eny ary ndoantsika hivavaka hisaotra ny tompontsika ny amin'ny fotoana izay omeny androany mahazo teny malagasy daholo dia azavaina traduise frantsay sa allemand frantsay ampirantsika mitombo fotoana dia izy no hiteny izy no ampianatra ary araka ny sitrapony zavatra rehetra andray izay afatra tiany omeny antsika indray izy andray izay afatra tiany omeny antsika indray tsika androany amin'izao fotoana arivo izao raha eo misotranao zay ny amin'ny famintraponao sy ny fitiavanao. Andriamanitra velona ianao ary Andriamanitra fitiavana misaotrany amin'ity toerana ity izay omenao anay ahafahanay mandray ny teninao amin'izao arivo izao, misaotrany amin'ny fahafahany tsirairay avy ihany koa miaraka eto amin'ny teninao dia irainay ianao fa fandaminana avy aminao zany noho ny famintraponao sy noho ny fitiavanao fa tsy misy zao fotoana zao raha tsy ianao no nanome alalana dia te hisaotranao zay ny amin'izany fitiavanao zany tompo malala. Amin'ny anaranao no hivoriana eto Jesosy, ianao ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana ary misaotra fa raha amin'ny anaranao no hivorianay dia efa nanome toky ianao fa eto afovoanay, eto afovoanay dia mankasitraka tompo manome voninahitra anao misaotra anao zay anatrika fenon'ny fotoana tokoa ianao hikasika ny fo sy ny fanahy tsirairay avy zay rehetrarehetra mangetaeta zay rehetra maniry ianao ary tonga eto amin'ity toerana ity androany Jesosy na iza n'izy izy navaiza izy navaiza dia ianao nikasika ny fony ianao niteny aminy ary indray teny avy aminao famelombelomana izy ho fiainana ho azy amin'izao fotoana izao dia raina mandrakizay ny anaranao ray malala amin'ny alalan'i Jesosy tompo. Alléluia, que ton nom soit glorifié Seigneur Jésus. C'est toi qui nous donnes l'occasion aujourd'hui et c'est par ta grâce que nous pouvons nous réunir en ce lieu Seigneur et nous voulons te remercier, nous voulons t'adorer, nous voulons te louer et c'est en ton nom Seigneur que nous faisons cette réunion et merci parce que tu es fidèle et toi qui as dit tu es au milieu de nous. Merci Seigneur, tu vas toucher les cœurs et que ta parole, Seigneur, fasse son œuvre en chacun de nous pour que nous ayons la vie et la vie éternelle au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Dia mahafinaritra mahafaly mahita antsika tsirairay avy tonga amin'izao toerana izao hiaraka iaino tenin'Andriamanitra. Tonga soa daholo tsika androany firy androany 1er juin 2018 ny fitoora sasany mahery fotoana fanomezantsika eto Strasbourg dia tonga soa daholo tsika rehetrarehetra dia faly koa miaona sy miaraka amintsika eto androany ary ny tompo no maniraka ho amin'izao toerana izao amin'ity fotoana ity androany zany hiainona ny tenin'Andriamanitra avy any Madagasikara no niaika dia tonga aty ary ny tompo no maniraka ho amin'ny fitoriana ny filazantsara anambara ny tenin'Andriamanitra ary tsy misy afa-tsy ny tenin'Andriamanitra tsy misy afa-tsy ilay fahamarinana ny tenin'Andriamanitra izay ny antony atongavana mandritry ny 2 herinandro dia mitety toerana maromaro dia anisan'izany ny eto Strasbourg dia faly miarabantsika tsirairay avy dia ny tompo iteny hikasika antsika tsirairay avy eto Strasbourg daholo moa tsika zany zao sa avy aiza no Strasbourg daholo avy any Allemagne tonga avy any Metz avy any Metz avy any Allemagne dia eto Strasbourg zay avy any Metz dia tonga soa daholo avy aiza koa ny sasany zay tao veto any io eny ary dia naotsika ny tenin'Andriamanitra atika anareo oui merci zay any Madagasikara itsika any Madagasikara dia nomeny tompo sehatra hitoriana ny filazantsara ary ny zavatra tena mamaika dia ny anambarana ny olona fa hiverin'i Jesosy eny amin'ny raolanitra rehefa niteny izy ao amin'ny Jaona 4:20 dia izy hoe aza malahelo ny fonareo minoa an'Andriamanitra minoa koa
ao an-trano raiky misy fitoerana maro raha tsy zany dia efa laza taminareo fa andeha ka anamboatra fitoerana ho anareo. Ary rehefa andeha ozy izy ka anamboatra fitoerana ho anareo dia hiverina indray dia haka anareo. Ary any amin'izay hitoerako no hitoeranareo. Fiainantsika tsy tapitra eto tany fa ny fiainantsika mbola mitohy ao aoriana ao. Rehefa nanambaran'izay Paoly ao amin'ny Tesalonianina dia nitantarainy hoe aza malahelo nareo ohatran'ny olona tsy mana fanantenana. Fa izao ny olona ozy izy rehefa maty eo amin'ny tompo dia mbola hitsangana ireny. Ary rehefa manambara ny resaka hoe fiverenan'i Jesosy Paoly dia izao nolazainy hoe hitsoka tropetra ny anjely. Ary rehefa hitsoka tropetra ny anjely eny amin'ny raholanitra rehefa ho avy Jesosy haka ny fiangonana dia ozy izy hoe izay maty ao amin'ny tompo no hatsangana aloha. Dia rehefa avy eo ozy izy isika izay velona ka mbola mitoetra dia hovainy indray mpimaso dia hiara-hiakatra amin'ny tompo eny amin'ny raholanitra. Dia hoy Paoly hoe mifampionona nareo amin'izany teny izany. Ny tiany ten'Andriamanitra zarena amintsika zany ity zavatra atao anaty Baiboly ity dia marina ity ary tsy maintsy ho tanteraka. Izay hoe fiverenan'i Jesosy izay ho avy izy haka ny fiangonany eny amin'ny raholanitra. Izay ilay antsoina hoe enlèvement. Enlèvement. Haka ny fiangonany eny amin'ny raholanitra. Iza no alainy? Dia ny fiangonana. Iza ilay fiangonana? Izay olona nandraika an'i Jesosy tompo sy mpamonjy ao am-pony. Izay olona nanolo tena ho an'i Jesosy, izay olona nibebaka nanaiky ny famonjena, izay olona nateraka avy any ambony. Tadintsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 3 rehefa tonga i Nikodemosy, ilay mpampianatra ny Israely dia nanontany hoe Jesosy eo. Lazao anay fa tsisy mahavita an'izao fahagagana ataonao izao raha tsy Andriamanitra naniraka azy. Dia hoy Jesosy mantsy ny Nikodemosy hoe lazaiko marina dia marina aminao ry Nikodemosy, raha tsy hateraka indray ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe raha tsy hateraka avy any ambony ozy izy tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Dia ahoana navaly Nikodemosy? Ahoana izy Nikodemosy? Dia ahoana no atao izy izy misaotra? Ahoana no atao izy Nikodemosy? Ho averina any an-kibo indray ve zany? Dia hoy Jesosy hoe ianao ve mpampianatra ny Israely dia ianao tsy mahalala an'izany? Izay nateraky ny nofo dia nofo, izay nateraky ny rano dia rano, izay nateraky ny fanahy dia fanahy. Ary dia ny zavatra tiany tompo lazaina dia misy fiovan'ny fo, fiovan'ny toe-tsaina, fahaterahana avy any ambony avy amin'ny tenin'Andriamanitra miteraka antsika indray, manova ny fontsika, manova ny fomba fisainantsika, manafaka antsika amin'ny fanadevozan'ny ota ary mame antsika fiainana mandrakizay. Tsy mafy loatra ve aloha ilay mety? Dia hoy izy hoe raha tsy hateraka indray ianao tsy mahazo miditra ny fanjakan'ny lanitra. Dia io olona nateraka indray io, hoy izy hoe tsy nateraky ny nofo aman-draha fa nateraka avy any an-danitra. Alleloia. Tsy nateraky ny nofo aman-draha fa nateraka avy any an-danitra, nateraky ny fanahy. Zany hoe ilay nofo aman-draha dia tsy inona fa ilay institution, ilay olombelona, ilay dénomination, ny anaram-pivavahana, anaram-piangonana toy ny hoe protestant, katolika, anglikana, luterana sy ny maro samihafa. Satria izao nolazainy Jesosy tamin'ny Petera rehefa ilay nanontany Jesosy hoe ataon'olona ho iza moa? Wow! Dia niteny hoe ny sasany miteny hoe Jeremia, sasany miteny hoe Elia, ny anankiray amin'ireo mpaminany. Dia hoy Jesosy mantsy Petera hoe fa nareo manao ho iza? Dia namaly Petera hoe ianao ny Kristy, zanak'Andriamanitra velona. Dia hoy Jesosy hoe sambatra ianao ry Simona Petera fa tsy nofo aman-drano nanambaranao an'izany fa ny raiko avy any an-danitra. Le nofo aman-draha dia eo le olombelona, eo le hoe taranaka mpivavaka, taranaky ny fiangonana atsy, taranaky ny zao, avy atsy amin'ny fiangonana atsy na zaroa, izay fampianaran'olombelona sy isain'olombelona. Dia hoy izy hoe tsy nofo aman-draha manambaranao an'izany fa ny raiko avy any an-danitra. Teo ny fariseo tamin'izany fotoana, teo ny sadiseo, teo ny mpahay lalàna, teo ny mpanora-dalàna, teo ny jiosy rehetrarehetra malala ny Torah, malala ny Baiboly. Fa izao tsisy nalala an'i Jesosy.
hoe ilay zanak'Andriamanitra velona, le hitondra ny famonjena, jamba ny masony. Fa ny fanambarana dia avy amin'ny fanahy. Na hitenebo reo na namatatra izay voasoratra tato reo, fa ny tao anatiny ara-panahy tsy fantany hoe Jesosy io. Indraindray koa tsika mamaky baiboly, indraindray tsika miditra anaty fikambanana, indraindray tsika ao anaty antoko-pivavahana, fa raha vao tsy ny fanahy mihitsy ny manambara antsika, fa raha vao resaka saina dia miafina amintsika Jesosy, miafina amintsika ilay tenin'Andriamanitra. Dia izay ilay voalaza hoe tsy nofo aman-drà, tsy resaka institution, tsy resaka dénomination, tsy resaka olombelona, tsy resaka théologie. Théologie tsy ahalalana an'Andriamanitra. Fa Andriamanitra miseho révélé, Andriamanitra mampafantatra ny tenany amin'olona. Dia izay rehetrarehetra izay sy adomoana fotsiny hoe ilay olona ho akarin' Jesosy zany dia izay olona nahalala azy, ilay olona nafantatra azy, ilay olona nateraka indray, ilay olona nandray ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy. Ho avy Jesosy eny amin'ny raolanitra. Vonona ve izaho sy ianao? Vonona ve izaho sy ianao hiara-hiakatra aminy? Fa tsy resaka izany. Toriana any amin'ny toerana fivavahana misy antsika ve zany? Zaraina any amin'ny cellule de prière antsika ve zany? Mahafantatra ve tsika fa indray mpimaso dia miova ny zavatra rehetrarehetra, dia misy an'izay hoe enlèvement, hiara-hiakatra eny amin'ny raolanitra izay mino an'i Jesosy. Na avy aiza izy, na avy aiza, na manahoana izy, na manahoana, rehefa nandray an'ilay famonjena ao amin'i Jesosy, vao hisy tompo-kaseny fanamasina, dia voalaza fa zanak'Andriamanitra ary marika hita ny tompo izay ahafahany mampiakatra ny fiangonana, hiara-hiakatra aminy eny amin'ny raolanitra. Dia mamoa olona maro ny tompo amin'izao fotoana. Eram-bazantany hanaitra antsika hoe aza matory, mifoaza, aza variana, fa ny fiainana eto an-tany mandalo. Tsisy mahalala ny afaka 10 minitra, misy mahalala ny afaka 3 minitra ve tsika? Tsisy mahalala. Tsy fantatsika no ny ho avy. Fa voalaza ny tenin'Andriamanitra mihitsy hoe miambena fa tsy fantatrareo na ny orana ny fotoana. Tsy fantatrareo izay ora hiavian'ny zanak'olona, na amin'ny maraina, na amin'ny atoandro, na amin'ny maneno koa, na amin'ny alina. Fa andreo avy tampoka izy ka mahita anareo matory. So avy tampoka izy ka mahita anareo matory. Torimasom-panahy, torimasom-panahy. Ho avy Jesosy eny amin'ny raolanitra, iza no mifo, iza no efa mivonona, hitsena azy, handray azy. Fa tsy resaka izany zavatra resahana amintsika izany, fa tena zavatra misy zany, zavatra tena marina zany ary voasoratra ato anatin'ny tenin'Andriamanitra. Andao nge vakintsika leo amin'ny Tesalonianina aloha, ny amin'izay hoe fiverenan'i Jesosy izay. Tesalonianina. Tesalonianina voalohany toko faefatra, andininy fahatelo amby folo. Tesalonianina voalohany toko faefatra, andininy fahatelo amby folo. Tesalonianina voalohany toko faefatra, andininy fahatelo amby folo, dia izao ny voalaza. Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo rahalahy ny amin'izay mody mandry, mba tsy hahalahielovana-reo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Fa raha inoantsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray, dia toy izany koa no hitondran'Andriamanitra izay efa nody mandry tao amin'i Jesosy hiaraka aminy. Fa izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo, isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny Tompo, dia tsy mba hialoha izay efa nody mandry tsy akory. Fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra, ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany, dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy hoeny amin'ny rahona hitsenan'ny Tompo any amin'ny habakabaka. Dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika, koa dia mifampionona ianareo amin'izany teny zany. Zay faminaniana, fanambarana fototra ara-baiboly ny ao amin'i Jesosy Kristy. Tsy tapitra eo amin'ny fahafatesana ny fiainana. Tsy tapitra eo amin'ny fahafatesana ny fiainana. Tsy tapitra eto amin'ity tany ity ny fiainana. Fa eto amin'ity tany ity ny anomanana ny mandrakizay.
eto amin'ity tany ity no anomalana no mandrakizay. Ho aiza ianao raha tonga izay fotoana izay? Ho aiza ago raha tonga izay fotoana izay? Inona le fotoana anankiray fahatongavana fahafatesana. Ozy ny voalaza hoe ho avy taka amin'ny mpangalatra, tsy mampilaza, tsy milaza, fa rehefa tonga dia tonga. Vonona ve ako. Ny faharoa dia le trompetra itsokany, le anjely itsokany trompetra eny amin'ny raolanitra, ho avy eny amin'ny raolanitra Jesosy dia handray ny fiangonana. Isan'ny noakarina ve sa isan'ny notaraiky? Fa zao ny voasoratra amin'ny Luka 7:20 hoe amin'izany alina izany ozy izy dia isy roa eo am-pandriana miara-matory, ny ray ho raisina dia hoany, ny ray ho avela. Isy roa any an-tsaha miasa, ny ray ho raisina, ny ray ho avela. Isy roa mitoto vary, ny ray ho raisina, ny ray ho avela. Amin'izany fotoana zany. Zany hoe tsy ny rehetra no hiakatra. Raha mihaino an'ilay tenin'i Jesosy tsika dia hoe ny ray ny raisina, ny ray ho avela. Zany hoe 50-50 zany. Zay. Ary raha isika ato amin'ity toerana ity androany, raha maneno ny trompetra, raha ho avy Jesosy eny amin'ny raolanitra, tonga izay fotoana izay, firy ny akatra, firy no avela. Firy no akatra, firy no avela. Tompo malala, Jesosy malala. Ary zay no antony mbola izarana an'ity teny androany ity hoe sao variantsika, sao variantsika. Fa ny fiainantsika izao ange dia miandry an'ilay fampiakarana Jesosy. Ary rehefa miakatra moa ny fiangonana, hitantsika amin'izay ilay tena fahoriana lehibe eto tany. Ny antikristy, anjaka, ampijaly, ary zay rehetrarehetra, ozy izy hoe zay rehetrarehetra tsy mandray an'ilay mariky ny Bible 666 dia tsy afaka hividy, tsy afaka anao serasera amin'ny tsena raha tsy mandray an'izay marika izay. Nefa raha vao mandray an'izay marika izay dia efa tsy an'ny tompo intsony. Fa zao ny tenin'Andriamanitra. Satria nitandrina ny teniko tamin'ny faharetana ianao izy izy. Za koa hiaro anao tsy ho azo ny fizahan-toetra izay efa hiatra eto amin'izao tontolo izao. Zany hoe amin'izao fotoana ny mondialisation, amin'izao fotoana ny nouvel ordre mondial, amin'izao fotoana ny hoe efa hita daholo tsika rehetra zao, tsisy miafina ny identité antsika sy ny momba antsika ray manontolo, satria efa isy an'ilay lanota, le ife izao tontolo izao, ary asainy iankohaka eo anatrehany ny olona rehetra. Andahany Jesosy Kristy fa ilaza azy ho Andriamanitra. Dia zay tsy manaiky an'ilay marika dia ho vonoina, dia ho faty. Fa zao lazay ny tenin'Andriamanitra, alohan'ny tena tongavana izay dia hiakatra ny fiangonana. Zay zany ny kronolojia, tsy ho voalazantsika amin'ny tsipiriany be ilay izy fa ho avy fotoana mamety azy ametrahan'ny tompo amin'izay, fa ny tiana lazaina amintsika hoe hoesorony Jesosy ny fiangonana aloha. Zay vao hiatra ny fahoriana lehibe misy eto tany. Andriamanitra miaro ny zanany, Andriamanitra miaro ny olony, tsy arany fahoriana lehibe, tsy arany fampijaliana. Misy ny fizahan-toetra, misy ny épreuve, misy ny olana, fa le fizahan-toetra fehezin'ny tompo ary kontroleny. Ary eo amin'ilay hoe ady mahamay zay atonga ny tompo, atonga ny olona tena hoe ho ampijalian'ilay antikristy ho esorin'i Jesosy ny fiangonany. Zay ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra, zay ilay kronolojia hiara-hiakatra eny amin'ny raolanitra izay mino an'i Jesosy. Ny fanontaniana mipetraka amintsika zany, manahoana tsika miomana iaona amin'Andriamanitra ao, miomana iaona amin'Andriamanitra ao, vonona ve ahako raha tonga ny fotoana, vonona ve raha tonga ny fotoana. Fa ianao nge rehefa miteny an'izany hoe hiveriny Jesosy himezan'ny olona ianao fa rehefa izay nasain'i Jesosy ny teneniko miainga avy amin'ny Madagasikara andeha aty Eropa hoe ho avy Jesosy fa miomana ianareo mibeba, miala amin'ny fahotana, manekeny raha Jesosy hanadio hanamasina, ary avy alao ny fanamasina anjaka andehananao raha amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia mandeha. Na iza haino, na iza tsy haino, na iza anaiky, na iza tsy anaiky, dia hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Ezekely hoe teneno ihany, ambarao ihany. Aleloia. Ambarao ihany. Satria mbola miala nenina ny tompo. Ary be da be nefa mifo, be da be nefa irahan'ny tompo manerana izao tontolo izao, anambaran'izay filazantsara izay hoe aza vela isy atazona anao eto tany. Taditsika ny tantaran'ny sambo fiara
100 taona ny nanamboarany Noana iny. Zany hoe famantarana iny a eo an-drenivohitra, tsy teny amoron-dranomasina akory iny fa teo am-pivoatany. Dia nandritra ny 100 taona nanamboatra an'iny teo izy. Tena veriny olona hoe adaladala ity Noa ty. Tsisy atao ty Noa ty. Andro tsara io, tsisy orana milasaka, andro mahafinaritra zao, atao inona io sambo io. Fa efa zay le feon'ny tompo tany amin'ny Noa hoe amboaro ny sambo fiara, fa miakatra ty amiko ny fahotan'ny olona. Miakatra ty amiko ny faratsian'ny olona, ary efa tafahoatra ny faratsian'ny olona tamin'izany fotoana. Fa raha oharina amin'izao 2024 zao, ny faratsian'ny olona amin'izao fotoana zao ny oharina tamin'ny andron'ny Noa dia tena mbola miopapana, tsy azo ampitahina akory. Ary zay no mahatonga le hoe mila miomantsika ny amin'ny fiverenan'i Jesosy. Namboarina ny sambo fiara 100 taona. Olona firy tsy fantatra hoe olona firy niara-niaina tamin'ny Noa tamin'izany. Fa olona 9 ihany ny tafiditra tao anatin'ny sambo fiara. Olona 9 ihany ny tafiditra tao anatin'ny sambo fiara, satria ny 9 ihany no nihain'ny feon'Andriamanitra, nihain'ny feon'ny tompo, ary niditra tao anatin'ny sambo fiara, narindrina ny vavahady tratra ny safodrany ny olona rehetra izay tao anaty sambo fiara ihany no voavonjy. Halleloja. Olona firy ny eto a Strasbourg, olona firy no malagasy. Fa io ny ten'Andriamanitra dia milaza hoe ety tery ny lalana makany amin'ny fiainana dia vitsy ny makany. Fa malalaka sady migodana ny lalana makany amin'ny fahaveresana dia maro ny lasany. Misaoran'ny tompo ianao raha tonga eto androany. Tsy ho an'olombelona, tsy ho anahy. Za raha tonga eto tsy ilaza aminao anarana tokom-pivavahana. Za raha tonga eto tsy ilaza aminao hitaonanao amina tokom-pivavahana. Na ilaza olona, na nambara olona aminao, na ilaza religion aminao. Fa na ny antokom-pivavahana, na ny olombelona, na ny religion, misy kianina daholo zany. Misy tsinony daholo zany, satria olona namorona azy. Fa raha tonga eto dia ilaza aminao hoe iza le tandindon'le sambo fiara. Iza le tandindon'le sambo fiara, iza ny sambo fiara afaka hidirana amin'izao 2018 zao. Mba hahatonga anao tsy hiaran'ny loza, tsy hiaran'ny kapok'Andriamanitra, tsy hiaran'ny fahafatesana mandrakizay, iza le sambo fiara. Dia tadio fa rehefa tonga ny safodrano dia narovan'Andriamanitra ny olony niditra tao anaty sambo fiara. Alohany amotehana Sodoma sy Gomora dia tsy maintsy nesorina tao aloha Lota sy ny vadiny sy ny zanany, satria ho avy ny loza. Za koa miteny amintsika, fehezin'ny tompo ny loza, fehezin'ny tompo ny herisetra, fehezin'ny tompo ny fanenjehana, ary alohan'ny tena isiny ny fahoriana lehibe dia ho raisin'ny tompo ny fiangonany. Ho raisin'ny tompo ny fiangonany, tahaka ny arovany an'ireo tamin'ny andro Noa tao anaty sambo fiara, tahaka ny sitomany any Lota mianakavy niditra nivoaka ny Sodoma sy Gomora, dia ho tahaka izany koa no isitomany ny fiangonany eny amin'ny raon'lanitra, tsy hiara ny fahoriana lehibe. Fanantenana no ambarako aminao, fanantenana mahavelona, fanantenana mamparisika, tsy resaka vola aman-karena, tsy resaka materiel, fa famonjena ny fanahinao. Fa ny materiel ho potika, ny vola aman-karena ho levina, izao tontolo izao andalo, fa le fanahy, le fiainana mandrakizay, iny mila azo antoka iny. Iny mila azo antoka iny. Ary zay no anton'izao fitoriana izao. Zay no anton'izao fitoriana izao. Tia nambara amintsika. Tsy misy famonjena amin'ny hafa. Manasa antsika anke hamaky ny asan'ny apôstôly toko 4. Asan'ny apôstôly toko 4. Andininy fa 12. Asan'ny apôstôly toko 4 andininy fa 12. Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomenan'ny olona izay azontsika famonjena. Averiko ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomenan'ny olona izay azontsika famonjena. Raha hiakatra kely tsika amin'ilay tantara eo amin'ny andininy 9.
dia zao no voasoratra. Ary Petera feno ny fanamasina dia nanao taminy hoe ry mpanapaka ny vahoaka sy loolona, raha dininy izay anio ny amin'ny asa tsara natao tamina asitranana ilay lehilahy malemy, dia aoko fantatrareo rehetra sy ny olona Israely rehetra fa ny anaran' Jesosy Kristy avy any Nazareta izay nombonareo tamin'ny azo fijaliana fa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty kosa, dia izy no hitsanganan'io lehilahy io. Finaritra eo masonareo. Ity no vato izay no lavo mpanao trano nefa tonga fehizoro, ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomenan'ny olona izay azontsika famonjena. Amen. Mizotra tsara le zavatra sain'ny tompo lazaina amintsika. Ho avy Jesosy eny amin'ny raolanitra, ho isan'ny makarina ve ianao sa tsy? Ny ahafahanao hiakatra dia ito, tsy misy anarana ety ambanin'ny masoandro omenan'ny olona azon'ny famonjena afa-tsy ao amin'i Jesosy ihany. Afa-tsy ao amin'i Jesosy ihany. Halleloja. Anarana tokana mavonjy eto tany. Tsy misy hafa fa ray ihany Jesosy Kristy. Inona ny tantaran'seho? Latsaka ny fanamasina, lasa Petera sy Jaona andeha hiditra ao anatin'ny andeha hivavaka. Avy eo nahita an'ilay lehilahy malemy. Rehefa nahita an'ilay lehilahy malemy izy, dia hozy hoe tsy manana volamena na volafotsy omenanao, fa zay ananako no omeko anao. Dia inona ny lazainy? Amin'ny anaran'i Jesosy mitsangatsangana. Amin'ny anaran'i Jesosy mitsangatsangana. Tsy resaka materiel, tsy resaka finance, tsy resaka volamena sy volafotsy no azona ny famonjena, no azona ny fanasitranana, no azona ny fanafahana. Fa tsy nanany Petera. Antsika ve zany? Tsy nanany Petera, tsy manana volafotsy aho izy na volamena omenanao, fa ambonina izay no omeko anao. Amin'ny anaran'i Jesosy mitsangatsangana. Voan'ny teny Petera nitsangana ohatran'ny tsy teo ilay nalemy, dia nitsambikimbikina nandeha nideran'Andriamanitra. Dia inona nanenjehan'andry Petera avy eo fa inona ty zavatra ataonareo ty? Dia avy eo Petera niteny mihitsy hoe sao dia verinareo ara fa izahay no nanao izahay ny tsara. Sao dia verinareo fa izay no navita an'iny. Fa ny nahatonga an'iny lehilahy iny nitsangana ozy izy dia fantaro fa ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta izay nombonareo fa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty kosa, dia izy no nahatonga an'iny nitsangatsangana. Ary ny teny izy teo amin'ny 2:12 hoe tsy misy anarana hafa azona ny famonjena afa-tsy ao amin'i Jesosy. Zay koa nozaraina amintsika androany. Mety efa nandray ny famonjena ianao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, isaorana azy zany. Halleloja, fa izy ny miasa ary maharetatra amin'ny farany. Jesosy hiazona anao, hitahiry ianao hatramin'ny farany. Fa androany koa ianao mety eto amin'ity toerana ity androany mbola tsy nanana an'izay fanantenana ny amin'ny farany izay hoe hanana fiainana mandrakizay ao amin'i Jesosy Kristy. Dia izay nozaraina amintsika androany. Mety hoe zavatra bazika ny zavatra tenenina, fa mba tsy ho teoria ilay izy, fa ny teoria tsy mahavonjy. Teoria tsy mahavonjy. Fa ny iainana, tena hoe fiainana, an'izany hoe Jesosy velona izany nozaraina amintsika. Tsy misy anarana hafa azon'ny olona famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Ho asy ianao eto androany. Tsy ny fahaizako Baiboly no mahavonjy aho. Tsy ny fananako andraikitra ao amin'ny sampana, na ao amin'ny trano fivavahana. Tsy ny mahapasterana no mahavonjy aho. Tsy ny fanaovako asa an'Andriamanitra no mahavonjy aho. Tsy ny fanaovako tsara toetra kory ara no mahavonjy aho. Fa za na anao tsara toetra na tsy anao tsara toetra, le natiorako misy no efa mpanota, dia tsy miditra ny fanjakan'ny lanitra. Tsy misy anarana azona famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy irery. Ary io anaran'i Jesosy io no toriana amintsika. Hoy ny voalaza ao amin'ny Hebreo, Jesosy Kristy no tsy miova, omaly, anio, mandrakizay. Hebreo 13:15. Jesosy Kristy no tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Ny olombelona miova, ny fiarahamonina miova,
ny toetroandro miova, ny zavatra rehetra dia miova, fa ary ianao no miditra ao amin'i Jesosy Kristy, tsy miova izy ho mahatsy anio ary mandrakizay. Rehefa tianao izy, tianao hatramin'ny farany. Rehefa hiaro anao izy, miaro anao hatramin'ny farany. Amin'izao fotoanan'ny insécurité izao, amin'izao fotoanan'ny terrorisme izao, za milaza aminao fa rehefa ao aminao Jesosy, na toerana anankiray tokony hisy atantara, tsy misy ho azy zany rehefa ao anatinao Jesosy. Noho ny fanatrehanao amin'ilay toerana, ianao tsy atahotra. Halleloja! Zay nge ilay fananana an' Jesosy. Salamo 1:20 dia miteny hoe raha misy arivo lavo amin'ny ankavananao, raha misy ray alina eo anilanao, hijery maso fotsiny ianao. Hijery maso fotsiny ianao, satria ilay anarana ambony noho ny anarana rehetra anao anatinao. Anarana namakivaky ny taona, namakivaky ny siècle, namakivaky ny fotoana rehetra zany anaran'i Jesosy zany. Ary zany mbola azon'ny olona famonjena. Izany mbola azon'ny olona famonjena. Ary sanjoro mihitsy Petera, mafy be nge zany tenin'ny Petera zany e. Satria tamin'ny andro an'i Petera dia inona no mipetraka teo? Teo ny fariseo, teo ny sadoseo, teo ny mpahay lalàna, teo ny jiosy, teo ny raby, ny mpampianatra zany. Fa nyteny mihitsy teo ny judaïsme. Fa nyteny mihitsy Petera hoe raha tsorina zany nyteny Petera dia zao: tsy ny mahajiosy anareo no azonareo famonjena, tsy ny mahafariseo anareo no azonareo famonjena, tsy ny sadoseo anareo no azonareo famonjena, tsy ny mampahay lalàna anareo sy mpitanany Torah anareo no azonareo famonjena, fa ny azonareo famonjena dia anarana tokana ihany, ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleloja. Dia izay ilay lazaiko antsika tsirairay avy izay hoe raha tonga eto tsika, tsy ilaza anarana atoko-pivavahantsika, tsy ilaza anarana fikambanantsika, tsy tantara olombelontsika, fa hitantaran'ilay Jesosy Kristy, tsisy défaut-tsika. Jay ozy Jaona rehefa nahitan'i Jesosy: indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Tiany Jesosy nge izao tontolo izao e. Tiany Jesosy anie zaho sy ianao e. Ary fantany afa maloto, fantany afa ratsy, fantany afa andevo, fantany afa tsisy fanantenana ary tsisy famonjena ho azoko. Fa izy mihitsy ny tonga nidina. Izy mihitsy ny tonga nidina dia nandatsaka ny rany rakofany ianao. Ary rehefa hiseho anatrehan'Andriamanitra ianao, tsy ny anaram-piangonanao no asehonao eo. Zay avatsy amin'ny fikambanana vatsy, zay avy any amin'ny fikambanana miomana avy amin'ny Madagasikara, zay avy any amin'ny katolika, zay avy any amin'ny protestant, zay avy any amin'ny luterana, zay avy any amin'ny evangelika. Tsy izany no hidiranao amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa ny rany Jesosy. Rany Jesosy ihany. Ary voasoratra ao amin'ny Kolosiana hoe ny rano teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovany fampihavanana amin'Andriamanitra sy amin'olona ary amintsika samitsika. Ny rany Jesosy irery ihany. Hainao ny tantaran'i Babilôna, efa niteny, hainao ny tantaran'ny tilikambon'i Babela. Eto tsika moa mahita an'ilay hoe capitale européen, dia misy an'ilay trano dia ohatran'ny mbola tsy vita tsara ilay izy. Nanaovany an'iny mbola tsy vita tsara iny, mbola niraisindray ilay atao amin'ny Genesis 1:1. Satria izao nataon'olombelona atao amin'ny Genesis 1:1. Ny baikon'Andriamanitra dia izao: mandehana, miparita, miabetsaha, miparita. Fa ny nataon'olombelona, andaontsika hozy izy hijanona eto amin'ity toerana ity. Rehefa hijanona eto tsika, ampiakarintsika ny biriky, ampiakarintsika dia ataontsika ambony be, dia anao anarantsika hozy izy hampalaza antsika. Andaontsika anao anarana hampalaza antsika. Dia nataony izay. Vakio kely ny baibolinao a. Genesis a. Genesis 1:1. Andininy voalohany. Genesis 1:1 andininy voalohany. Ary ny tany rehetra dia iray fanononana sy iray fiteny. Ary raha nifindrafindra ny atsinanana ny olona, dia nahita tany lemaka tany amin'ny tany Sinara
izy ka nonona teo ary nyresadresaka hoe izy andeha isika hanao biriky ka andoatra azy tsara ary ny biriky nataony solombato ary ny asfalta nataony solondrihitra ary hoy izy andeha isika hanao tanàna sy tilikambo atsika ka ny tampony hatakatra ny lanitra dia anao izay azahoantsika laza fandrao hiely eny ambonin'ny tany rehetra isika zay le vinan'ny olombelona andao tsika hanao rihitra andao tsika hanao toerana dia andao tsika hanao anarana zay ampalaza atsika tsisy anarana tokony halaza afa-tsy ny anaran'i Jesosy manaiky an'izany ve ianao tsy misy anarana tokony halaza afa-tsy ny anaran'i Jesosy tsy ny anarako tsy ny anarantsika mpihira tsy ny anarantsika fikambanana fa ny anaran'i Jesosy ihany ny anaran'i Jesosy ihany dia ahoana nataon'Andriamanitra dia nidiny Jehova izany tanàna sy ny tilikambo izay nataony zanak'olombelona ary hoy izy indro iray fokony olona sady iray fanonana izy rehetra ary ity vao fiandohan'ny hataony koa dia izao dia tsy hisy azo sakanana na inona izay saintsainy natao aoka sika hidina ka eny no anakororoantsika ny fiteniny mba tsy fankahalala teny izy dia taony nampelezan'i Jehova azy hiala ho eny ambonin'ny tany rehetra dia nitsahatra tsy nanao tanàna intsony izy koa izany no nanaovana ny anarany hoe Babela fa tao Jehova no nanorokoro ny fitenin'ny tany rehetra ary taony nampelezan'i Jehova ny olona ho eny ambonin'ny tany rehetra baikon'i Jesosy Matthieu 7:20 mandehana any amin'izao tontolo zao nareo dia ataovy mpianatra ataovy mpianatra ny firenena rehetra faites des nations des disciples tsisy terme hafa akoatr'izay mandehana any amin'izao tontolo zao nareo mitoriny filazantsara amin'olombelona rehetra zany hoe amin'izao fotoana Jesosy dia sarona takony ny anaram-piangonana takony ny anara-fibavahana takony ny anarana olona mpitory filazantsara malaza ary tsy hitantsony ny anaran'i Jesosy lasa rehefa mandeha ny fitoriana dia lasa olombelona ny jerena olombelona ny tenenina olombelona ny zaraina fa iza moa ny olombelona zavona ihany ike izy miseho vetivety iza moa ny olombelona tahaka ny tany manga eo ampelantanany mpanefy azy zay anaovany an'iny dia ampotehany iny dia potika ny olombelona nefa ny olombelona dia mora mirehare mora mizaozao mora maka ny plasin'Andriamanitra fa zao nolazainy ten'Andriamanitra any amin'ny Isaia 2:20 izany no anarako izy Jehova no anarako ny voninahitro tsy omeko ny hafa ny voninahitro tsy omeko ny hafa tsy misy anarana hafa ety ambony tany ety ambanin'ny masoandro azon'ny olona famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy ihany ary ny voasoratra hoe izay rehetra miatso ny anaran'ny tompo no vonjena inona ny matery anao amin'izao fotoana inona ny mampatahotra anao amin'izao fotoana inona ny mampahory anao amin'izao fotoana inona no ilanao famonjena amin'izao fotoana za manao publicité aminao Jesosy Kristy no anarany antsoy dia ho valiko ianao ary ampisehoako zava-dehibe sarom-patarina zay tsy fantatrao izay rehetra miatso ny anaran'ny tompo no vonjena tsy manavanavaka Jesosy na firazanana na volokoditra na fari-pahalalana na fari-pahaizana ninona Jesosy mijery ny fo antsoy miavite anao Jesosy tsy miteny hoe antsoy pastera tsy miteny hoe antsoy tantely tsy miteny hoe antsoy ny apôstôly ny mpaminany ny mpampianatra izy mihitsy no miseho présente antsoy dia ho valiko ianao ary ampisehoako zava-dehibe sarom-patarina zay tsy fantatrao zavatra mila ampianarana ny olona dia zao le communion le fifandraisana directa miaraka amin'i Jesosy le fifandraisana directa miaraka amin'i Jesosy marina fa eo ny mpiray-tampo ao amin'ny tompo eo ny mpirahalahy ao amin'ny tompo eo ny mpampianatra eo ny ray aman-dreny ara-panahy isaorana ny tompo ny fisiny fa napetraka ny tompo reny hijery hisurveiller fa tsy hanakana tsy ho atakalonao ho an'ny fionana amin'ireny sy ny fifandraisana amin'ireny ny fifandraisana amin'i Jesosy
fa ny zavatra tadiavan'i Jesosy dia le fifandraisanao tsy tapaka miaraka aminy. Ny fivavahana religion dia toerana sy pratika no atao. Dia lasa ohatrany hoe alatsinainy manao muzika, talata manao natation, larobia manao judo, lakamisy manao art plastika, dia sabotsy manokana kely fotoana petrapetrahana ao an-trano, dia lahady manao fivavahana. Tsisy an'izany manao fivavahana zany. Tsisy an'izany hoe manokana kely fotoana mba io alahady io. Isan'andro ny fiainana miaraka amin'i Jesosy. Satria ianao dia natsoina fa tempolo ny fanamasina. Ianao dia natsoina hoe trano fanahy. Petera dia milaza hoe ianareo dia vato velona, ianareo dia fanjakam-pisorona, ianareo dia firenena masina, olona lalain'Andriamanitra ho an-tenany mba ilaza ny hatsaran'ilay niaso anareo nanalanareo tamin'ny maizina ho amin'ny mazava. Izany hoe isan'andro ahako dia miaraka amin'i Jesosy. Halleloja. Ny religion, ny fombafomba mpivavahana dia toerana sy fomba sy hetsika no atao. Fa ny fiarahana amin'i Jesosy dia fifandraisana, fiombonana, vavaka isan'andro. Ohatra antsika manana connexion io dia connecté foana, tsy tapaka. Na hiatso ianao na tsy hiatso, na handefa SMS ianao na tsy handefa SMS, na hisurf ianao na tsy surf, connecté foana io. Dia isika koa amin'izay fotoana izao manana an'izay connexion miaraka amin'ny tompo izay, amin'ny alalan'ny fanamasina. Fa tsy hoe midiny trano fiangonana dia tsy afaka hivavaka. Hoe tsy ao pastera dia tsy afaka hivavaka. Tsy ao pastera dia tsisy mitoro tenin'Andriamanitra. Tia anananao foana e. Ao an-trano ianao mangina, mipetraka, miteny aminao Jesosy, mampianatra anao Jesosy. Izany hoe le fifandraisanao manokana miaraka amin'ny Jesosy, iny tena zava-dehibe. Iny tena zava-dehibe. Eny amin'ny autoroute ianao, sady mira ianao misaotra Jesosy. Tsara ianao Jesosy. Misaotra ny amin'ny fiadananao, misaotra ny amin'ny famelan-kelokao, misaotra ny amin'ny fitiavanao. Ao am-piasana ianao, empanaovana ny asa ianao, rehefa misy sarotra io, tsy teny ianao hoe atsoko pastera fa eto ambafaka pastera fa sarotra be ty. Ianao tonga dia miresaka amin'i Jesosy, sarotra be ty Jesosy fampio a. Ekeko apetraka ny tompo mihitsy. Ny ministera 5, pastera, mpaminany, mpampianatra, apôstôly, mpiandry. Fa tsy manakana ilay fifandraisanao samirery ianao sy Jesosy mihitsy. Ianao sy Jesosy mihitsy. Saingy mahatonga an'ilay any Petera miteny hoe fanjakam-pisorona. Inona natao hoe pisorona? Le tamin'ny andro fahiny ny pisorona dia le misolo tena ny vahoaka eo anatrehan'Andriamanitra. Dia rehefa mamaky ny Petera ianao dia ozy Petera hoe ianareo rehetra izay nividiany Jesosy tamin'ny rany dia ianareo antsoina hoe mpisorona, fanjakam-pisorona. Izany hoe amin'izay fotoana izay ianao direkta miresaka amin'i Jesosy, tsisy mpanalalana intsony. Tsisy mpanalalana intsony. Fa miaraka amin'i Jesosy isan'andro. Ary tsy mavesatra izany. Ny miaraka amin'i Jesosy dia tantaram-pitiavana. Fa tsy corvée. Amen. Miaraka amin'i Jesosy dia tantaram-pitiavana fa tsy corvée. Hitan'i Jesosy ny io fo io e. Ny ara-iakatra amin'i Jesosy ny amin'irao lanitra ny olona tia azy e. Fa tsy hoe olona matahotra fahafatesany e. Fa tsy hoe olona matahotra ny antikristy e. Fa ny olona sincère, olona tena hoe tia azy ny ara-iakatra aminy eny amin'irao lanitra. Olona mahafoy ny fahotana, mahafoy an'izao tontolo izao, mahafoy an'izay rehetra tsy ankasitrahan'Andriamanitra, fa babon'i Jesosy ny fony. Ary noho ny fitiavan'i Jesosy ny tsy hanotany intsony. Noho ny fitiavan'i Jesosy ny tsy hanaovany izay zavatra tsy ankasitrahan'Andriamanitra intsony, satria ny fony efa midobodoboka tian'i Jesosy. Ohatr'izany izay manambady rehetra eto e. Noho ny fitiavanao ny vadinao nge anaovanao zavatra mahafinaritra azy e. Izay zavatra tsy tiany tsy tianao atao e. Dia fantaro fa zavatra tenen'Andriamanitra nge dia fofombadiny tsika. Épouse, zaho sy ianao, spirituel, épouse-ny Jesosy. Ary rehefa épouse zany a, fitiavana zany. Fa tsy corvée. Tadino Matthieu 5:20 fa nitantarain'ny tompo hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny virjiny 10 izay handeha hitsena ny mpapakatra ary samy mitondra solika izy. Virjiny 10 handeha hitsena ny mpapakatra. Ohatr'izay ilay enlèvement resahana amintsika io hoe Jesosy hiverina eny amin'irao lanitra
aka ny epoziny izao sy anao nanaiky ny famonjena. Aiza ho aiza tsika amin'izao fotoana fa tsy misy anarana ety ambany masoandro azon'ny olona famonjena tsy misy anarana fa ny anaran'i Jesosy ihany, ny anaran'i Jesosy ihany. Manaiky izany ve ianao? Anarana ambony noho ny anarana rehetra. Rehefa andeha hanafika ny zanak'Israely nivoaka kely ny tany Egipta andeha hiditra ny tany Kanana dia niantso ny Mosesy ao amin'ny Nomery 7:12 dia nisy natsony tao andeha hisava hitsikilo ny tany amin'ny tany Kanana dia anisany nofidiny tao Josoa. Hainareo Josoa? Josoa teraka tany Egipta fa nentin'ny tompo nandeha nivoaka tao amin'ny tany Kanana, nivoaka ny efitra nivoaka ny tany Egipta ary Josoa dia nanompo an'i Mosesy. Dia nataon'ny Mosesy hoe Josoa ny anaran'ny Josoa. Fa ny anaran'ny Josoa talohany na Josoa azy dia hoe Osea. Nomery 7:12. Ny anaran'ny Osea dia nataony hoe Josoa. Misy dikany zany. Ny atao hoe Osea dia salut, famonjena. Fa raha famonjena fotsiny tsy fantatra hoe iza le mitondra famonjena, iza le famonjena, ohatrany ahoana le famonjena, tsisy zavatra voaray fa teoria fotsiny. Dia nataon'ny Mosesy hoe Josoa ny anaran'ny Osea. Satria le Josoa dia tsy iza fa Yehoshua. Tsy izy izay fa Jesosy. Dia ny anaran'i Jesosy nefa iza? Yahvé no mpamonjy. Izany hoe nomena izay anaran'izay Josoa alohan'ny nandehanany tany amin'ny tany Kanana. Hitondra ny famonjena. Ianao koa raha vao tsy voarainao ny anaran'i Jesosy, raha vao tsy eo am-ponao ny anaran'i Jesosy, raha tsy ianao mihitsy ny mandray an'i Jesosy dia mbola famonjena saritsariny ianao. Fa io ty anaran'i Jesosy io mila tena hoe ekenao. Ekenao, azonao fiainana, azonao famonjena. Ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary tsy anarana ety molotra, satria nalahelo ny ray rehefa miresaka izy ao amin'ny Isaia hoe ty fireneny ity manaja molotra fotsiny. Jesosy daholo rehefa alahady, aleloia daholo rehefa alahady, mira daholo. Fa rehefa tonga ny alatsinainy, verina amin'ny fahotana, verina amin'ny fanompo-tsampy, verina amin'ny fialonana, verina amin'ny fiavonavonana, verina amin'ny fijangajangana, verina amin'ny alatra, verina amin'ny fraude, verina amin'ny corruption. Dia ozy ny ten'Andriamanitra hoe imolotra fotsiny nareo miteny fa ny fonareo lavitra. Dikan'izay dia zao, tsy formule le Jesosy, formule mazika azona zavatra. Atao-po mila milatsaka, mila tena hoe babony Jesosy ny ao anatinao. Tsy formule le Jesosy fa fiainana. Halleloia. Tsara Jesosy, tsara Jesosy fa lazaiko anao zany. Andramo ka izaho fa tsara Jehova, sambara izay mialoka aminy. Mety efa nanandrana ianao dia tsy nety niala intsony. Halleloia, isaorana an' Jesosy zany. Ary io rehefa ho avy eo anatrehan'i Jesosy, tsisy hoe dadanay pastera, na hoe dadabe anay pastera, na hoe mamanay mivavaka be ho anay. Personnel rehefa anatonan'i Jesosy. Hoe nivadiko tena mitolona mivavaka anay isan'andro. Tsirairay manatona eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ary ny tsirairay no adinina amin'izay rehetrarehetra fiainany. Tsy misy anarana eto ambonin'ny tany azona famonjena fa tsy ny anaran'i Jesosy ihany. Ary io anaran'i Jesosy io na aiza ianao, na any Kanada ianao, na any Afrika ianao, na eto Eoropa ianao, na aiza ianao, tsy mety saturé ndray zao ao. Lazaiko anao zany. Tsisy encombrement ao, tsisy en dérangement ao, fa amin'ny fotoana rehetra rehefa vao manao appelina an' Jesosy ianao, miaino izy. Ny olombelona ny misy saturation, ny olombelona ny misy en dérangement, ny olombelona misy encombrement rehefa miantso. Fa ny ao an-danitra disponible ho anao foana. Misy place ho anao ao. Ianao mieritreritra za ve dia ho tian'Andriamanitra, za ve dia ahazo famonjena, za ve dia ho mendrika. Tsy ny olona mendrika ny miditra ao fa ny olona navotan'i Jesosy. Tsy ny finaritra ny mila mpanao fanafody fa ny marary.
ny zanak'olona tonga hitady sy hamonjy ny very, ary rehefa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Raha tsy veryntsika tsy tonga teto Jesosy, raha tsy marary tsika tsy tonga teto Jesosy. Za aloha very za marary ary tonga dia nekeko mihitsy ny fahaverezako sy ny faharariako ary nanaiky ny famonjeny Jesosy satria tsy hisy mahatsara anao eo anatrehan'Andriamanitra raha zay toetrako, raha zay asa ataoko, raha zay fitoriana ataoko, raha zay za tsia fa miafinao amin'i Jesosy mandray an'ilay famonjenao amin'i Jesosy miafinao aminy ahako, dia iny ilay anarany hitan'Andriamanitra. Zay nge lazainy Jesosy omeko azy ny anarako ozy izy nomeko azy. Jaona 7:10 ny anarako nomeko azy. Ianao rehefa manaiky an Jesosy, anaran'i Jesosy ngeny eo aminao ny parti an Jesosy eo aminao, ny an Jesosy ao aminao, ary iny mitan'Andriamanitra dia amonjeny anao, azonao fiainana, azonao famonjena. Fa tsy misy famonjena afa-tsy eo amin'i Jesosy ihany, tsy misy famonjena afa-tsy eo amin'i Jesosy ihany. Tsy hoe molotra fotsiny fa tena manaiky azy ao amin'ny fo, manaiky azy ao anaty. Fa iza moa i Jesosy io? Iza moa i Jesosy io? Zanak'Andriamanitra velona. Zay ny lazainy i Petera, zanak'Andriamanitra velona. Aloha iresaka an Jesosy aminao zay izao. Zany hoe Jesosy zany tsara zany no lazaiko anao. Kolosiana dia milaza hoe Jesosy le fahafenona, il est la plénitude. En lui habite toute la plénitude de la divinité. Ianao raha vao tsy manana an Jesosy nahazonao daholo ary zavatra rehetrarehetra tao tany, matsiaro vida foana ianao. Matsiaro vida foana ianao. Raha ho azonao daholo io rehetrarehetra io, tsy afaka. Hoy le philosophe zay hoe il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Zany hoe ao am-pon'ny olona ao misy banga amin'ny forman'Andriamanitra. Ka io Dieu io tsy iza fa Jesosy Kristy. Ny olona mety samy miteny hoe anankiray ny Andriamanitra fa ny fomba andehanana azy samy manao ny anazy. Mahome, Bouddha, iza koa? Sy maro samy hafa. Fa hoe raha iny Andriamanitra dia izay fomba andehanana eo mitovy daholo. Tsia. Tonga dia zay le hoe tsisy ady hevitra, tsisy maromaro tiraisana. Zay le hoe dogmatika Jesosy ihany. Fa tsisy hoe mety koa Mahome, mety koa Bouddha, mety koa zao. Jesosy dia efa miteny mihitsy ao amin'ny Jaona hoe 4:12 izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny lalako. Tsy miditra antsika. Ary raha ihany ny Andriamanitra, fa tsisy Andriamanitra be da be. Zay ny lazainy Paoly. Asan'ny apôstôly 2:20 nasianareo Andriamanitra be da be ozy izy. Fa le tena Andriamanitra naharin'ny lanitra sy ny tany, le Andriamanitra tokana no ambarako anareo manomboka izao. Asan'ny apôstôly 2:20 tsy misy Andriamanitra afa-tsy iray ihany le naharin'ny lanitra sy ny tany, ny ambiny saritsariny. Ary ny ahafahanao miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra dia ny anaran'i Jesosy ihany. Tsy misy ady hevitra hoe misy anarana hafa, misy lalana hafa, misy fiainana hafa fa Jesosy ihany. Jesosy ihany. Halleloja. Isanandro. Jesosy ihany isanandro. Dia inona ilay atao amin'i Jesosy? Mibaibay anareo mba hamonona ny fahotanareo. Tonga Jaona nitory filazantsara, Jaona mpanao batisa. Tany anefitra izy nitory filazantsara. Indro ny zanak'Andriamanitra ozy izy izay manaisotra ny fahotana zao tontolo zao. Voakasika ny olona dia ozy Jaona mpanao batisa, mibaibay anareo mba hamonona ny fahotanareo. Efa anao mihavana amin'i Jesosy, mireconnaître, miaiky ianao fa mpanota, miaiky ianao fa diso, miaiky ianao fa tsy mendrika. Indro ny zanak'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana zao tontolo zao. Ray zay. Zay natao Jaona rehefa nitory izy. Jesosy koa rehefa tonga ty atao tany, dia zao no lazainy Jesosy. Manoso tompoko trapetra. Asitsika famehezana amin'ny teny frantsay rehefa aorianao fa itoy izany le traduction tsy manino. Dia rehefa nitory teny Jesosy dia ozy koa Jesosy hoe indro efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Ho tanteraka ny zavatra rehetrarehetra
mibeba ianareo, mbola fibebahana koa nytoriny. Latsaka ny fanamasina tamin'ny andro Pentekoty, nitory teny Petera fa feno ny fanahy. Rehefa nitory teny Petera dia hoy izy Petera hoe mibeba, areo ka atao batisa ambonona ny fahotanareo. Ny fiaingan'ny fahaterahana indray dia fibebahana. Fiaingan'ny fahaterahana indray dia fibebahana. Zany hoe zavatra resahana amintsika eto zany zao dia mba fahatsiarovan-tena antsika dia zao. Any amin'ny toeram-pivavahana misy ianao, miainga ny fibebahana ve ny fitoriana. Fa raha vao tsisy fibebahana io dia saritsarony fotsiny, anarany fotsiny, ary tsy mbola voasoratra any an-danitra ny anaranao. Faharoa, efa ambara aminao ve hoe iveriny Jesosy ka mila mibebaka ianao. Fa raha vao tsy ambara aminao zany hoe misy zavatra iandrasanao fiverenan'i Jesosy, variana eto amin'ny tany ianao. Dia lasa filazantsara ny tany ny toriana, resaka vola, resaka arena. Nefa hozy Jesosy hoe tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamony ianareo, fa na Andriamanitra na ny vola ny tomponareo. Zavatra toriana amin'izao dia resaka vola, resaka prospérité, resaka fananana. Fa hozy Jesosy hoe sarotra be ho amin'ny manan-karena ny hiditra fanjakany lanitra. Sarotra be ho amin'ny manan-karena ny hiditra fanjakany lanitra. Satria nisy an'ilay lehilahy mpanan-karena Luka toko fa 7 na fa 9. Zany tena 5/5 zany rehefa jerena. Satria tsisy nikanina raha atao amin'ny resaka fivavahana, fa mbola tsy nahazo antoka ny amin'ny famonjena izy. Nanatona an' Jesosy izy, mpampianatra tsara, inona no ataoko zoko fiainana mandrakizay. Dia hoy Jesosy hoe ahoana moa any lazainao tsara, iray ihany tsara dia Andriamanitra. Inona no ambarany lalàna ozy? Dia izao no ambarany lalàna: manajany raha ianao sy ny reninao. Inona koa? Aza mamono olona, aza mandainga, aza mangalatra, aza mijangajanga. Dia ozy ilay lehilahy mpanan-karena, efa nataoko daholo zany. Zany hoe raha eo mason'ny fiarahamonina dia tsisy kianina izy. Raha ohatra anazy daholo dia tena milama be ny sécurité. Fa Andriamanitra tsy mahalala azy, tsy miditra fanjakany lanitra izy. Inona ilay nataony? Tsy namono olona, nanaja ray aman-dreny, tsy nijangajanga, tsy nandainga, nanao izay rehetrarehetra voasoratra. Fa mbola nisy banga tao. Zay ilay hoe religiosité, la religion. Les religions dia inona? Action ataonao anatonanao an'Andriamanitra. Fa Andriamanitra tsy namorona ny religion. Action ataonao anatonana an'Andriamanitra dia nataony izay rehetrarehetra izay, fa tsy mbola tsy nahazo antoka ny amin'ny fiainana mandrakizay izy. Hitanao fa tsy ahazoana antoka ny amin'ny fiainana mandrakizay raha ny asa fanompoana. Raha hoe za dekône, za mpiandry, za mpandray, za choraly, za zao banga foana aho. Ohatr'izany taloha, za choraly, basy ny feo, basy ny pilasiko tao. Za mizara tenin'Andriamanitra. Za manao endry be, tsy miteniteny ratsy, fa mba manao endry tsara. Zako zavikelina pastera, za zanaka pastera. Dia hoy zay hoe tena tsara kosa zany. Fa zavatra eritreretiko tao anatiko tao, napetraka ny fanamasina, nanomboka tamin'izaho 13 taona. Raha maty moa izaho ty dia andeha ho aiza. Tsy nilamina mihitsy ny saiko. Andriamanitra nefa nikitika anahy. Tsy reny zavatra nilovako reny. Reny ilay hoe nofo aman-drano lazaiko nareo tamin'ny voalohany. Tsy reny mihitsy nananako antoka ny fiainana mandrakizay. Dia efa nametraka fanontaniana, ahoana ny toy amin'ny fiainako ity raha tonga ny fahafatesana. Dia tamin'izay taonako fa 13 taona izay, nisy fampianarana amin'izay nalehako. Dia ilay fampianarana tao dia niresaka hoe ny kristianina sy ny silamo. Ny hafarany resaka tamin'ireo kristianina sy ny silamo dia Jaona 7:5-30, izay manana ny zanaka no manana ny fiainana. Fa izay tsy manana ny zanaka dia tsy hahita fiainana, fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra ao aminy. Ka sy fanahana nanomboka teo, nanaika hoe Jesosy ianao ny fiainako, ianao ny fiainako. Nanomboka teo azoko antoka fa raha ho faty miditra any amin'ny fanjakany lanitra, satria nanaiky an' Jesosy ilay nandresan'ny fahafatesana. Nanaiky an' Jesosy ilay nandresan'ny fahafatesana. Dia nanomboka teo tsy nitandrovana intsony zany hoe choraly, miandraikitra sampany, taranaka zaozao hoe ny anaran'i Jesosy fa tsy reny. Ny anaran'i Jesosy fa tsy reny. Manjary mampieboebo reny,
manjary mampisy fréaréany reny. Tsy ratsy ny mira, tsy ratsy ny manao koral, tsy ratsy ny mitendry, fanomezam-pahasoavana zany, talenta omen'ny tompo zany. Fo zao manetretena ambany dia ambany foana. Fa zao nge ny mpihira malaza lasa izy no hita fa tsy Jesosy e. Ho avy zao ny tarika anina, ho avy ny mpihira anina, dia iny ny hitanao. Dia rehefa mihira tsy Jesosy fa ny feo tsara dia ny mozika mirindra. Voaka avao le olona miditra eo le olona mavesatra ny amin'ny fahotana, mivoaka ao izy mbola me mavesatra ny fahotana. Tsisy vahaolana entinao fa mozika mamalifaly anao fotsiny. Tsisy vahaolana entinao fa koregrafia, akanjo miovaovika isaky ny hira anankitelo, dimy rindra. Tsy mitondra famonjena zany raha lasaina bavy e. Tsy mitondra fiaina zany, routine. Tsisy zavatra mampiova fa culture no asehonao. On n'a pas besoin de la culture. On a besoin de Jésus qui va transformer notre cœur, qui va transformer notre mentalité, qui va nous libérer de tout fardeau et des chaînes du péché. Jésus-Christ, c'est son nom. Fa amin'izao fotoana je lazaiko anao zay hoe zay groupe mpihira, zay olona fitopolo, zay olona zato, mahay mihira be, mahay mandrindra. Fa ataovy ny côte firy ny olona mibebaka atao aorianan'iny. Satria tsy Jesosy ny centre. Satria tsy le anaran'i Jesosy ny toroinao, fa mibakira no ataonao ambana, ny feo no ataonao ambana, ny style musical no ataonao ambana, ny akanjo no ataonao ambana. Aizy Jesosy, tsy hita Jesosy. Mila miverinao amin'ny tena filazantsara ry tanora mpihira, ry tanora mpitendry, zay rehetrarehetra ato. Mila miverina amin'ny tena filazantsara. Fa za miteny aminao na akapelary ny hira ataonao. Rehefa ao aminao ny fanamasina, rehefa ao aminao Jesosy, beta be ny olona mibebaka. Noho izay ao daholo ty artifisy rehetrarehetra ty, mozika, fitendrena, koregrafia, tenue, sy ny sisa sy ny sisa. Raha tsy ao ny fanamasina, ary fanamasina tsy tia zavatra mirentirety. Fanamasina tsy tia zavatra mipôzipôzy. Fa lazaiko anao zany, mialatsiny an'izay mandray an'ity vidéo ty. Fa ny fanamasina zavatra tsotra. Tsy fantatrao zany hoe Jaune nampanao Baptiste zany tany anefitra. Zany Jaune nampanao Baptiste zany ny akanjo nanaovany, fitafian-drameva, vononany rameva, alaina ny hoditra rameva, iny tafiana, maimbo zany. Misy vesatra zany. Inona no hoaniny? Tantely no hoaniny. Fa zany rehefa nitory, mibeba ianareo fa akaiky ny fanjakany lanitra, mibebaka ny olona manaliny. Fa tsy ohatrany amin'izao fotoana hoe pôzipôzy metimety, sakafo tena raitra, fa tsy ao ny fanamasina. Tsy ao ny fanamasina. Miverena ao amin'ilay tena filazantsara tompoko. Dia le simplicité ny évangile, simplicité amin'ny évangile, nasodina ray aran-tsofinao. Tsisy mandindy izany. Manakorotana filazantsara fotsiny le olona mandiny jerenao. Le akanjo tsara tareny jerenao. Mivoaka avao anao. Ny zigara tsy afaka miditra ao. Vita le concert mivoaka mandeha mody, zigara mbola tsy afaka ihany. Ny lolo-po miditra ao mandeha ny concert, mivoaka avao mbola ao ihany le lolo-po. Miditra ao mbola sary-piaro tsy tia vady, mivoaka avao mbola sary-piaro tsy tia vady. Miditra ao mbola ao anatin'le fialonana, fitiavan-tena, mivoaka avao mbola anatin'le fialonana sy fitiavan-tena. Satria ahoana? Concert no nijerenao, dia nijerenao, comédie nijerenao. Nous ne sommes pas là pour faire de la comédie. Nous ne sommes pas là pour plaire aux gens. Nous sommes là pour présenter Jésus. Rehefa Jesosy ny ambaranao amin'ny fahatsorana, tsy ao anatin'ny firiariana sy ny fiheboheboana, miditra ao anaty toerana anambarana Jesosy ianao feno fahotana, mivoaka avao anao maivana ny fahotana. Miditra ao anaty toerana misy Jesosy ianao, miditra ao ianao feno fatotra, mivoaka avao anao tapatapaka ny fatotra, mipitipitika misy ianao mandeha motsenonao akory ny tongotrao. Ao amin'ny toerana misy Jesosy ianao, voafatotry ny sigara ianao miditra ao, rehefa tonga ao anatrehan Jesosy ianao, afaka ianao tsy mifoka sigara tsony ianao. Zany hoe rehefa andevon'ny fahotana ny olona iray, ka ny toerana andehanany Jesosy no ambara, Jesosy en personne, sa plénitude, sa divinité, sa puissance, son autorité, rehefa tonga ao Jesosy midélivrer. Simple be ny fiainan'i Jesosy teto tany, mandeha fotsiny izy dia te ho sitrana ianao, mahirata ianao.
dia ho sitrana ianao amin'ny abokanao, sitrana ianao amin'ny abokanao, mandeha tsisy ninona atao hoe apetao aloha ny sonao aregleo aloha ny izao tsisy an'izany, mandeha fotsiny dia sitrana, mametra tanana, mandroaka devoly, mitsoaka ny devoly, matahotra ny devoly, satria le anarana ambony no ny tao anatiny, le fanamasina ny tao anatiny. Fa ny antsika amin'izao tsy afaka hitory raha tsisy sonao. Tsara ny sonao tsara be mibozy. Fa ny zavatra misy dia zao, tsy ao ntsony le herin'ny fanahy, tsy ao ntsony le fanamasina, tsy ao ntsony le anaran'i Jesosy, dia soloana materiel, ny soloana feo tsara, ny soloana fahaizana mandihy, ny soloana pôzipozy, ny soloana comédie, ny soloana culture. Mais ça va pas au ciel, ça donne pas la vie, ça délivre pas, ça ne donne pas la vie. Fa falifaly 10 minitra 10 minitra eo ianao dia lasa ianao mandeha mivoaka. Inona moa zany ny voarainao tao? Dia le nandindisy le tsara feo ny voaray tao. Miala tsiny fa tsy nanomana hitory an'izany aho za zavatra zaiko anao zao, fa zay le tarihin'ny fanahy. Rehefa fanahy no mitarika dia zay asainy tenenina eo dia tenenina. Halleloja, tahin'i Jesosy kindriry zanaky dadany. Alléluia. Dieu est bon. Jésus seul peut te sauver. Jésus seul peut te donner la joie. Jésus seul peut te donner l'espérance de la vie éternelle. Il n'y a point de salut en aucun autre. Il n'y a pas de nom sous le soleil auquel il a été donné de donner la vie, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Il peut le faire, il va transformer ta vie, ta peine en joie, ta douleur en joie, ta tristesse en joie. Alléluia. Ta déception en certitude, en espérance. Car notre seule espérance dans ce monde qui va mal, il n'y a que Jésus seul. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas la personne, ce n'est pas une assemblée, une dénomination, mais c'est le nom puissant. Son nom c'est Jésus-Christ. Yahweh. Jésus est sauveur. Alléluia. Tsy misy famonjena afa-tsy ao amin'i Jesosy ihany raha lasaina bavy. Jesosy ny fahafianony, misy tanora betsaka eto, misy ray aman-dreny eo, tsika tsirairay avy ireo, ekeo Jesosy eo am-ponao. Ary ianao indray ny andeha hanaparitaka an' Jesosy any amin'izay rehetra lehanao any. Ilaza ianao fa vakaiky Jesosy. Ilaza ianao fa vakaiky Jesosy. Ary vonona ianao hizaran'i Jesosy amin'ny olombelona rehetrarehetra. Zay nge raha nandeha avy any Madagasikara, lazaiko anao, tsy hitsangatsangana no aleha, tsy hitady vola no aleha, tsy hitady materiel no aleha, tsy hanangana tokom-pivavahana no aleha, fa tery am-panahy zay, tery am-panahy zay, hoe misy malagasy any, misy hafa firenena any, mandehanana ny firenena rehetra, fête de toutes les nations. Ary fiangonana tsy voafetra hoe ty fiangonana gasy any dia tsy mahazo miditra ato ny vazaha. Rehefa any an-danitra tsika, misy Camerounais ao. Zany hoe zay rasiste tsy miditra any an-danitra. C'est pas pour les racistes le ciel. Le ciel n'est pas pour les racistes. Parce qu'au ciel, il y aura plusieurs langues, il y aura plusieurs tribus, il y aura plusieurs nations. Mahita ianao Sénégalais any, mahita ianao Camerounais any, mahita ianao américain any, mahita ianao indien any, mahita ianao français any, mahita ianao allemand any, mahita ianao malagasy any. Satria ny firenena rehetra tiany tompo ary hoazany nandatsahany anavotany any rehetra. Dia noho izany tena hoe tery am-panahy zay. Inona ny olanao? Inona ny problemanao? Fa za milaza aminao fa Jesosy ny solution. Jesosy ny solution. Fantatrao ny toedra rano Madagasikara. Fantatrao ny resaka situation, contexte any Madagasikara. Fantatrao ny resaka pouvoir d'achat sy ny économie any Madagasikara. Fa rehefa ny tompo no miteny, mandehana ianao any Europe, France, Belgique, Rome, Strasbourg, Toulouse, Bordeaux, mandehana any, tsy problème ny vola, hain'ny tompo manome. Tsisy hoe nandeha hoe anao ezaka ho any Europe fa tia mivalobe. Tsy nanao an'izany tsika ny indray mandeha ary. Tsy ho any Europe hita tely fa andao anao concert déjeuner. Tsy nanao an'izany tsika.
Satria fantatrao le maniraka anao. Tonga dia izy ny manome araka ny sitrapony. Ary tsy nisy hoe zavatra nitrosaina na hoe zavatra nindramina fa zavatra nomen'ny tompo zany. Hainao le tantaran'le démoniaka anankiray fa kisoa roa alina ny vonoina 2000% ambonjena fanahy anankiray. Hain'ny tompo manao zavatra rehetrarehetra rehefa vonontsika andeha hitory izy ny mameno enti-manana. Fa amin'izao fotoana koa mantsy ny filazantsara dia vidiana vola. Hiditra am-piangonana isaky ny miditra dia maka vola. Anao fitoriana ankira dia maka vola. Anao asa zao dia maka vola. Voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe nomena maimaim-pona ianareo, mizara maimaim-pona. Tsy miovy zany omaly Seigneur mandrakizay fa zany nge tamin'ny l'an 30 tamin'ny andron'i Jesosy mbola lamina ny fiainana zao 2018 efa tsy zany intsony. Tsy miovy Jesosy omaly Seigneur mandrakizay. Rehefa gratuit filazantsara io dia gratuit hatramin'ny farany. Rehefa gratuit fitoriana ankira io dia gratuit hatramin'ny farany. Rehefa gratuit album io dia zaraina maimaim-pona ny album. Hira fa tsy amidy ny lanitra. Alleloia! Tsara Jesosy. Ekeo ny famonjeny. Raiso le anarana mahavonjy dia ny anaran'i Jesosy. Vao hisy tompo-kase ianao. Vao soratra ny an-danitra ny anaranao. Fa miteny aminao fa mandalo zao fiainana zao. Mora levina, mora potika. Fa ny anaran'i Jesosy no anarana ambony noho ny anarana rehetra. Alléluia. Là on voulait vous partager Jésus-Christ, son nom. Il a vaincu la mort. C'est pour ça que nous sommes en 2018. 2018 après qui? Après Jésus-Christ. Donc il a tracé, il a marqué l'histoire qu'il était mort, mais il est ressuscité. Il est vivant. Et ce n'est pas un conte, ce n'est pas une mythe, c'est une réalité, c'est un fait que Jésus était sur terre. Et quand il était sur terre, il a pris toutes nos maladies. Il a pris toutes nos infirmités. Le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Il a été frappé à cause de nous. C'est par nos meurtres, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'était un homme de douleur. On ne le reconnaissait plus, tellement il a été frappé. Il a été humilié par amour pour moi, par amour à chacun de nous qui sommes ici. Avant même notre naissance, avant même que le monde fût, Jésus a été déjà préparé pour sauver le monde. Il est descendu, il a renoncé à son trône glorieux parce qu'il se souciait de moi, il se souciait de vous, il se souciait de chacun de nous, car la mort est terrible. La mort est terrible. Et nul ne peut vaincre la mort si ce n'est la mort de Jésus à la croix. Quand Jésus était sur la terre, il guérissait les lépreux. Il faisait recouvrir la vue aux aveugles. Alléluia. Les estropiés, il les a guéris. Les paralytiques, il les a guéris. Les démoniaques, il les a délivrés. Ça, c'est Jésus. Les morts, il les a ressuscités. Ça, c'est mon Jésus. Mon Jésus, c'est toujours le Jésus qui fait des miracles. Mais ce n'est pas le Jésus monotone. Ce n'est pas le Jésus qu'on va rendre visite et aller voir chaque dimanche ou chaque samedi. Et on s'assied, on se lève et on chante et on part. C'est la routine. Mais mon Jésus, il est avec moi tous les jours. Quand je me lève, il est là. Quand je me couche, il est là. Quand je suis dans les difficultés, il est là. Quand je suis dans la crainte, il me réconforte. Quand je pêche, il me pardonne. C'est le Dieu qui pardonne. Il pardonne toutes nos iniquités, quelle que soit l'ampleur, quels que soient les dégâts, quels que soient toutes les dégâts et les mauvaises choses que nous avons faites. Il est prêt à pardonner. Il est prêt à faire à partir d'une bonne base avec nous. Il dit, arrête, ne te souviens plus du passé. Là, je vais faire quelque chose de nouvel. Je vais faire quelque chose de nouvel. Je vais te faire une nouvelle créature. Ça, c'est le miracle avec Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont nouvelles.
il faut cette régénération. Jésus, c'est le sauveur. Jésus, c'est le rédempteur. Jésus, c'est celui c'est ton avocat. Devant le Seigneur, devant Dieu, nous sommes coupables. Je suis coupable. Je suis un condamné à mort. Je ne mérite rien. Je ne mérite que la mort. Mais quand Jésus arrive, c'est l'avocat. Et quand il arrive, il se montre devant le Père et il dit, Père, j'ai payé à la croix. Père, j'ai versé mon sang pour lui. Père, j'ai été cloué à la croix pour sa délivrance. Et le Père dit, je suis satisfait. Allez, entre dans le repos. Entre dans le royaume éternel parce que le salut a été effectué, réalisé en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Jésus a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est par grâce. Il n'y a plus aucun effort. Ce n'est pas par les dîmes, ce n'est pas par les offrandes, ce n'est pas par les concerts, ce n'est pas par les activités. Non, tout est accompli. On ne fait que recevoir. Quand vous verrez les paraboles dans la Bible, quand Dieu dit, allez, le souper est prêt, le festin est prêt, à inviter les gens. Ça, c'est Jésus. Ça. Il n'y a aucun effort. Il n'exige rien de nous. Ce qu'il exige, c'est que nous acceptions son salut. C'est que nous acceptions son invitation. Voilà, tout est prêt. Ce que nous avons à faire, c'est d'entrer dans ce plan. C'est d'entrer dans ce salut éternel qui est en Jésus-Christ. Et c'est Jésus seul qui est capable de te sauver. Ce n'est pas la psychologie, ce n'est pas la méditation transcendantale, ce n'est pas le yoga, ce n'est pas l'art martial, les arts martiaux, ce n'est pas la religion, ce n'est pas les études, ce n'est pas les richesses. Non, l'unique sauveur, c'est Jésus-Christ. Jésus t'aime, il te donne la force, il te donne la vie. Et Jésus va t'envoyer pour prêcher la bonne nouvelle, pour prêcher aux gens que Jésus revient et que c'est Jésus seul le chemin, la vérité et la vie. Prépare-toi. Prends ta Bible, prie avec Jésus, écoute ce qu'il te dit et va, prêche Jésus à tout le monde, tes voisinages, à tout le monde. Et quand tu vas parler, les gens vont se repentir. Ce n'est pas toi qui vas le faire, c'est Jésus qui le fait. Et il dit, tu es un instrument entre mes mains, vase d'honneur. Il te purifie. Il te purifie. Il va éclairer ton entendement spirituel. Et tu vas aimer Jésus. Est-ce que tu aimes Jésus? Alléluia. Et tu vas l'aimer davantage. C'est son esprit qui est en toi. Et c'est l'esprit qu'il déverse en toi qui permet que tu aies cet amour que tu as pour Jésus. Alléluia. Et tu vas aimer les âmes. Tu vas souffrir pour les âmes. Tu vas pleurer pour les âmes qui vont en enfer. Et tu vas crier l'amour de Dieu. Tu vas dénoncer le mal. Tu vas haïr le péché. Alléluia. Et les gens vont se convertir et ne présentent que Jésus et Jésus seul. Alléluia. Au nom de Jésus. Moi, j'aime Jésus. Car il m'a sauvé. Comme il est écrit dans Psaume 18, il m'a sauvé car il m'aime et il m'a mis au large. Et David a dit, je t'aime, ô Éternel, ma force. J'étais dans la boue du péché. J'étais mort. J'étais dans une situation déplorable. Mais Jésus a porté ses regards sur moi. Il m'a relevé. Il m'a ôté de la boue, des ténèbres. Il m'a mis sur le rocher qui n'est que lui-même. Il m'a mis un cantique nouveau sur ma bouche. Et je chante pour Jésus. Voilà le miracle en Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Pour chacun de nous. Ne soyons pas indifférents face à la parole qui a été annoncée. Que fais-tu de Jésus? Est-ce que c'est un conte? C'est une histoire? Ou c'est vraiment la vie? Car c'est lui qui te donne la vie. Tu vas sentir la joie en toi. Tu vas sentir l'espérance en toi. Tu vas sentir l'amour. Tu vas sentir la force. Et tu vas haïr le péché. Tu vas haïr le mal. Car il y a une force en toi. Il est écrit dans Jean 1,12. À tous ceux qui l'ont reçu,
Il a donné la force de devenir enfant de Dieu. Reçois Jésus en ce moment. Et à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné la force, le pouvoir, l'autorité. En grec, c'est dynamos. Qu'est-ce qu'un dynamos? Dynamite, c'est pour briser, c'est pour faire éclater les roches. Et quand tu es en Jésus, toute forteresse s'écroule. Toute incrédulité part. Toute inquiétude part. Et le péché, c'est Jésus qui les ôte et qui te donne le pardon. Il te pardonne. Il te pardonne. Là, c'est sûr. Le diable ne fait que condamner. Le diable ne te fait que te culpabiliser. Mais Jésus a dit, j'ai payé à la croix pour toi. J'ai payé à la croix pour toi. Tu es libre. Tu es libre. Tu n'es plus esclave. Tu es délivré au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, il n'y a que Jésus qui fait ça. Et en plus, toutes les maladies, quelles que soient les maladies, là maintenant, le nom de Jésus est au-dessus de cette maladie. Si tu crois, il te guérit. Il te guérit de ta maladie, quelle que soit la maladie. Et la foi. Car quand Jésus a été cloué à la croix, quand Jésus a été crucifié, quand Jésus a été frappé, c'est pour ta guérison. C'est pour ta guérison en plus de ton pardon. En plus du pardon pour toi. Alléluia. Donc, Jésus t'aime. Je suis envoyé par Jésus. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 5. Nous faisons fonction d'ambassadeurs. Comme nous vous supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Lui qui était pur, il était devenu péché pour nous sauver. Alléluia. Et avec Jésus, c'est la joie. Avec Jésus, c'est la paix. Dans ce monde de ténèbres, dans ce monde où il y a des difficultés, de l'incertitude, quand on a Jésus, on est confiant. On est confiant. Et ça ne s'achète pas. Ça c'est gratuit. C'est un don de Dieu. Jésus, il est la parole. Et la parole qui s'est faite chair. Et la parole qui te donne la vie. Jésus-Christ, c'est le maître qui t'enseigne tous les jours. Jésus-Christ, c'est celui qui te porte dans ses bras, dans les difficultés, dans les sombres moments. Jésus-Christ, c'est la source d'eau vive. Et quand tu reçois cette source d'eau vive, tu n'auras plus soif. Tu n'auras plus soif. Et tu en revoudras encore et tu vas partager aux autres. Jésus, c'est le pain de vie. Quiconque mange ce pain n'aura plus soif, ne sera plus jamais affamé. Il aura la plénitude. Jésus-Christ, c'est la lumière du monde. Quiconque suit Jésus ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la vie. Jésus-Christ, c'est le bon berger. Jésus-Christ, c'est celui qui pardonne tous tes péchés. Il y avait une condamnée à mort dans Jean 8, mais quand elle était venue à Jésus, Jésus ne l'a pas condamnée. Jésus l'a délivrée, Jésus l'a pardonnée. Il a dit, là, maintenant, à partir de ce jour, ne pêche plus. Jésus-Christ, c'est la résurrection et la vie. Il a ressuscité Lazare dans Jean 11. Celui qui a Jésus-Christ, même s'il est mort, il vivra. Et celui qui a la foi en Jésus, la mort n'aura plus aucun pouvoir. Là, je vous dis, comme Paul a dit, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Alléluia! Et Jésus-Christ, c'est celui qui nous enseigne à nous aimer les uns les autres, à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Quand on a Jésus, on arrive à pardonner.